Miarabantsika mpanaraka ny MBS ny tokantrano sy isika ihany koa izay manaraka nyity fandarana manokana ity amin'ny alalan'ny page Facebook ny MBS sy ny chaîne YouTube. Andriamato Fetson Rakoto Andrendrina no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity ho an'ny androany filompanorona ny antoko RDS dia faly miarabanao Andriamato président. Miarabanao koa Andriamato Joël Ralay Vohita sy miaraba ny mpanaraka tsy tapaka an'izao onjam-peo ny MBS zao. Tonga dia fanontaniana azafady avy hatrany Andriamato Fetson Rakoto Andrendrina ny antoko RDS nanoana candidat hafa tamin'ny fiodinana voalohany amin'izao fiodinana faharoa amin'ny fifidianana zao malohana ny candidat Marc Ravalomanana nareo efa mamaraparana ny fampielezan-kevitra tsika amin'izao fotoana izao angataka aminao mba hanao karazana hoe bilan ahoana ny fahitanao ny fizotra ny fampielezan-kevitra tao anatin'izay andro maromaro izay. Marina tokoa zany tsika moa zany matoa misy an'izao ataontsika hoe fifidianana zao dia tokony ametraka tsika zany amin'izay filoham-pirenena hanaja tanteraka an'izany fomba fitondrana manjaka vahoaka zany na ilay ataontsika hoe rafitra demokratika. Dikan'izany isika vahoaka malagasy no tompon'ny fahefana ankehitriny tonga ny fotoana zay tokony handraisantsika anjara sy andraikitra ny amin'ny hoe ahoana no hanomezantsika ny fahefana an'izay olona tokony hitondra nyzao firenena zao ao anatin'ny 5 taona hitondra ny fampandrosoana ary hitondra ny filaminana. Zay ny antony nisiany zao fifidianana zao. Betsaka mantsy no indraindray ohatran'ny somary mialatsindra somary masitsika hitenan'izay hoe manao tsinitsinina an'ilay fanomezana ny zo ary ny fitakina ny adidy amin'ny vahoaka malagasy satria raha tamin'ny fiodinana voalohany dia nisy 470 isanjato ny olona zay voasoratra anarana kanefa tsy tonga ny fidy. Mety misy zavatra maro na tonga an'le olona fa azoko singana fotsiny hoe misy zavatra roa voalohany mety tsy namaly ilay etaeta ny vahoaka malagasy ilay tolotra politika izay nentin'ireo candidat maro dia tsy tonga izy ny fidy. Nefa ny zavatra faharoa koa latsaka tanteraka ao anatin'ny fahantrana sy fahasahiranana ary naleony no mifantoka amin'ny fitadiavana an'izay hoanina androany dia tsy tonga izy ny fidy. Kanefa zava-dehibe eto amin'ny fiainan'ny firenena ny fametrahana an'izay filoham-pirenena hitondra antsika malagasy mandritra ny 5 taona. 5 taona ho satria aoka tsy hoeritreretintsika tsony ary tsoahana anatin'ny saitsika fa ny fepitaona araky ny lalàna fototra zay iombonantsika ary ekentsika rehetra dia hoe 5 taona ny fepitaona hiasany ny filoham-pirenena. Tsy azo eritreretina zany hoe 2 taona na 3 taona na 4 taona fa rehefa 5 taona dia 5 taona mba hisiny ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka nanontany ianao hoe nanaona ny fijerinao ny fikarakarana n'izany fifidianana zany ny fizotra n'izany fifidianana zany teo ny zavatra mety nampalahelo ary mety nahagaga satria misy ny fihetsika zay hitataratra fa hoe tsy mendrika naseho ny na ny pomba na ny candidat kanefa ireny rehetrarehetra ireny dia efa manampy antsika vahoaka malagasy sahady ny amin'ny tokony hoe iza nomenan'ny fitokisana hitondra n'izao firenena zao satria taratry nylay sy endriky ilay fitondrana zay ho apetraka ary hitondran'ilay filoham-pirenena any Madagasikara ireny fihetsika aseho mandritra n'izao fampielezan-kevitra zao. Ka zava-dehibe zany ary tokony tsy ampisalasala ny vahoaka malagasy. Na Andriamato Andry Rajoelina na Andriamato Marc Ravalomanana dia samy manana ny pomba azy amin'izao fiodinana faharoa zao. Ny mety ahasamihafa azy zany amin'izao fifidianana amin'ny 17 volana Desambra zao dia ireo zay misalasala tsy hitan'izay ale hifidiny ray sa hanome fitokisana ny ankilany dia eo zany no tokony hijoroana amin'izao fotoana zao satria zava-dehibe ho an'ny firenena ho antsika vahoaka malagasy ny fananana filoham-pirenena maro toerana ary miezaka mametraka sy manatanteraka ny vinam-piarahamonina zay nampanantenany ny vahoaka malagasy nandritra ny fampielezan-kevitra.
ho anareo nivony antoko RDS inona ny antony hoe natonga anareo ny safidy misy candidat anankiroa reo inona ny tena hoe antony natonga le safidy hoe manohana ny candidat Marc Ravalomanana reo amin'le fiodinana faharoa ho anina antoko roso amin'ny démocratie sociale dia amin'ny maha-antoko politika azy zay tsy mbola tsy nanolotra ary tsy mbola diso fanolorana hatramin'ny voalohany ka hatry mandraka ankehitriny candidat tamin'ny fifidianana rehetra zay nisy teto amin'ny firenena na tamin'ny 13 zany a fitondrana fifidianana filoam-pirenena député maire dia ben'ny tanàna zany nandray fanjary zay tamin'ity 12 teo araky ny voalazanao teo dia efa nanolotra ihany koa zay noho izany zay dia tena te hametraka fa hoe ilay kolotsaina manjaka vahoaka dia tsy maintsy mandalo amin'ny alalan'ny fifidianana noho izany a tsy maintsy mandray anjara amin'izany fifidianana zany tsy tafita ny candidat zay natolotray tamin'ny fiodinana voalohany dia tsy ahazonay atao ato amin'izao antoko roso amin'ny démocratie sociale zao ny manentana ny olona tsy handeha hividy ny manentana ny olona hanao vaty fotsy fa reo a no safidy natolotry ny vahoaka malagasy na ny andanina ny ankilany a dia tsy maintsy misafidy isika dia eo zany a no nanovanay antso nanomboka tamin'ny 3 Desambra 2017 hoe samy efa nitondra izy mirahalahy ty fireneny ty marina fa ny ray a tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fifidianana ara-demokratika ny anankiray kosa noho ny etsika ataontsika hoe fakana fahefana ivelany ny rafitra demokratika dia nisy ny fotoana mba tsy tenenanao teny hafa nisy ny fotoana zay nitondrana izy mirahalahy ary eto kosa dia miteny fa samy nahavita samy mitondra zay anjara biriky ny hevery ny fahanatsarana ny zo firenena malagasy zao fa ny mahasamy hafa azy fotsiny dia hoe inona ny vokany ny anankiray a zay nafoezina ny fepitoana nitondrany dia Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nitondra ary azo tsapaitanana ny zavatra vita nisy koa nefa ny fahalemena ary tsy azo laviny zany ny tsy fanekenany zay fahalemeny zay no mety mahadiso ary mety mahakivy an'ireo 700 isanjaton'ny mpifidy tsy tonga ny fidy satria hoe hamerina indray ve an'ilay efa nitondra teo kanefa nisy ny fahalemena Andriamatoa Andry Rajoelina dia naka ny fahefana ivelan'ny rafitra demokratika zay efa niresahantsika teo tsy nanaraka an'izay fenitra demokratika zay dia mieritreritra nitondra zavatsoa teto amin'ny firenena kanefa fatatsika ihany koa ny vokany fa hatramin'ny 2020 mandraka ankehitriny a dia hita fa nisy ny tarazona teraka izany korotana ara-politika izany a teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny fiainam-pirenena ary indrindrindrindry teo amin'ny fampandrosoana n'izao Madagasikara zao mahatoa Madagasikara mbola any amin'ny laharana farany amin'ny firenena manerana n'izao tontolo zao amin'ny resaka fampandrosoana dia hoy zahay hoe tsy maintsy zany tsika ato amin'ny roso ny démocratie sociale mijery hoe ahoana ny fomba hitaizana ny vahoaka malagasy dia manentana zay hoe tongava mifidy ary zay ny antony nanovanay n'ilay fanambarana tongava mifidy fa aza manaiky rebireben'ny olona hoe tsy misy mahafaly ary mamaly ny etaetany tsiraray reo candidat anankiroa reo ka rehefa mandeha mifidy kosa dia ahoana iza zany no jerena dia mazava ho azy hoe iza ozy ny teny frantsay hoe andeha re anao an'ilay misalasala any amin'ny teny an'izy kanefa tsy maintsy ao ambara le hoe vote utile satria ho an'ireo zay misalasala tsy maintsy manao an'izay vote utile zay izy zany hoe za tsy miteny hoe manao filatsy mahita sanatriny vava tsy zay le izy fa hoe mitady kosa hoe inona no zavatra tsara isian'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha ohatra ka voafidy ara-dalàna amin'ny elanelam-bato betsaka Andriamatoa Marc Ravalomanana dia mazava ho azy ho foana ny ataontsika hoe tsikera sy ny korotana aoriana ny fifidianana ho sarotra be ny hanamarina hoe nisy fanenjika anjehana fangalaram-bato tary na nisy osoka tary raha ohatra ka betsaka le
elanelambato zay zany ny zavatra voalohany ary zay no mahatonga anay mandrisika am'izao fotoana zao raha ny firehekevitra no jerena dia mifanalavitra ohatra ny atsimo sy avaratra ny firehekevitry ny antoko zay nanolotra ny andriamato Marc Ravalomanana sy ny firehekevitra ijoroany ny roso amin'ny demokrasia sosialy mazava ho azy amin'izany hoe demokrasia sosialy zany a dia ao anatiny eo zany le hoe fitaizana ny olona anajany le rafitra demokratika fifidianana rafitra demokratika tsy maintsy atrehana ka ny fanetanana ny olona tsy andeha hifidy de efa tsy mety zany ny fanetanana ny olona nao vato fotsy de efa tsy mety zany satria eto Madagasikara tsy tahaka ny any amin'ny firenena sasany toy ny any Suisse ohatra na sahala am'izany a tsy mety any le mbola tsy raisina ataontsika hoe antanana ny vato fotsy ary tsy isy fetraikany amin'izay filoham-pirenena eo satria nafiry fandraisana anjara de zay lany eo de mahazo fatobetsaka ny lany de zay zavatra zay mahatonga ny RDS mandeha fa rehefa mijery izahay de hoe aiza ny iteraka n'ilay filaminana de eo zany no jerena ka rehefa mijery isika an'ilay toetra sy fomba fijery ny fomba fiteny ny fomba fanao ary ny fomba fihevitra dia mazava ho azy aloha ao zany a lay ataontsika hoe iza no mitarika an'ilay filaminana iza no afaka hanome indray a an'ilay hoe fijoroana amin'ny maray aman-dreny mametraka tsara n'ilay fitondrana entitra sy marina entitra satria tsy manaiky sy toteny entitra sy toteny a satria tsy manaiky an'izay mety animbatsembana ny fizotra ny fampandrosoana ny Madagasikara entitra satria tsy manaiky a ny kolikoly entitra satria tsy anaiky any fitondrana tsy manaraka ny lalàna entitra satria manilika ireo zay tsy mikatsaka fa tsy ny tombontsoa manokana ho an'ny tenany entitra fa satria tsy mijery ny tombontsoany orinasa vitsivitsy nday olo ataontsika amin'ny teny frantsay hoe intérêt économique zany rehetrarehetra zany zany a de rehefa atao ny fijerena de ho zahay ato amin'ny RDS hoe iza no afaka hijorony amin'izay rehefa nijery an'ilay toetoetrany reto mpifaninana dia moramora kokoa ny mametraka an'izay fitokisan'izay a amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana afahatsika zany a mametraka azy hanana fahamarina toerana eo amin'ny fitondrana satria tsy fisian'ny fahamarina toerana io no mahatonga ny korotana lava reny zay ny voalohany ary ny faharoa mahatonga anay manentana ny olona andeha hifidy ary hametraka ny fitokisana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana de satria te hamarana ihany koa zay an'ilay ady la politika zay nanomboka tamin'ny taona 2024 aty amin'ny taona 2024 isika vao manana ny ataontsika hoe alalana hamarana an'izay anefa raha vao tsy mazava ny safiditsika vaoaka malagasy averiko ihany le elanelam-bato dia ohatra ny hamerariny an'ilay korotana politika tamin'ny 2024 ny fanapahan-kevitritsika ankehitriny de ireo zavatra ireo no mitambatra no mahatonga anay hoe zay zany any andehtsika anetana ny olona hifidy an'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay tsy anetana ny olona zay efa resy lahatra nanaradiany Andriamatoa Marc Ravalomanana satria efa fantatra ny safidiny fa ireo zay misalasaly ireo zay matahotra ny iverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana satria araka ny voalazako teo nisy ny fahalemena zay mety amin'ny maha-olombelona eo amin'ny fitantanana dia nisy ny fahatsoa kanefa ireny a ny mahasamihafa ny izy mirahalahy zay faninana sy hiatrika ny fiodinana faharoa dia Andriamatoa Marc Ravalomanana efa miaiky ny fahalemeny sy ny fahatsoany teo nandritra ny fitantanany dia zava-dehibe zany ny olona mahafantatra any hoe nisy zavatra tsy nety teo amin'ny fomba fitantanana nisy zavatra tsy nety teo amin'ny fomba fitondrana nisy zavatra tsy nety teo amin'ny fomba fifandraisana teo amin'ny mpiara-miasa nisy fahatsoana teo amin'ny fiheverana ny malagasy zay
mpiara miombonantoka satria miaraka isika manampitateraka an'zany fampandrosoana Madagasikara zany de efa zava-dehibe zay Andriamatoa Andry Rajoelina averiko ihany marina fa nisy ny zavatra nataony ho an'izao firenena zao tsy azo dia tsy hita zany fa raha hoe inona ny zavatra betsaka vita dia ny zavatra anamariana an'izay de le tsy fanekena fa hoe ilay fakana ny fahefana teny an-dalambe tsy nanaraka ny rafitra demokratika no niteraka ny crise politika teto Madagasikara ary ny boky zay navoakany azy de mbola milaza fa hoe tsy fanonganana fitondrana no nisy tamin'ny 2024 ndikan'izany zany dia tsy hanaiky mihitsy izy an'lay fahadisoana zay nisy teo aminy ka ny olona tsy mahalala sy tsy manaiky an'zay fahadisoana zay de ho sarotra aminy nanova ny fomba fijeriny sy fomba hitantanany an'izao firenena zao ary zay anisany zavatra anankiray ny fahaefatra mahatonga anay manentana ny voaka malagasy andeha hifidy dia zava-dehibe ihany koa lay finiavana Andriamatoa Marc Ravalomanana fantatrao tsara moa fa ny tenako hatramin'ny taona 2024 dia nijoro amin'ny hoe hitady ny vahaolana ho an'ny firenena nijoro nitadiny amin'ny hoe fampiavana pirenena Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nandray anjara nandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana aho dia hiezaka ny amin'ny fampiavana pirenena engane mba tsy ho lasa kovava fotsiny zany zavatra zany fa teny ho tanterana satria zava-dehibe ny famaranana n'lay olana ara-politika tamin'ny 2024 dia ho amafisina amin'ny alalan'ilay fampiavana pirenena zay efa nyteneniny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nilaobava mikasika an'izay ary tsy mahatsiaro an'lay hoe inona lay fahadisoana na fahalemena raha izay ary tsy mahatsiaro lay ampiombona ny voaka malagasy kanefa isika dia raha te hivoaka ao anatin'izao fahantrano zao dia tsy maintsy ao aloha lay fifamelana eo amin'ny samy mpitondra politika eto Madagasikara ny mpitondra politika sy ny voaka malagasy ary ny voaka malagasy samy voaka malagasy monina ao anatin'ny firenena iray isika noho izany lay firaisam-pirenena tokony tandrovana fatratra de fatratra lay firaisam-pirenena tokony ho tandrovana toy ny anak'Andriamaso afahatsika tena mifantoka amin'ilay fampandrosoana satria raha tsy misy zany lay filaminana ozy zahay ato amin'ny RDS hoe paix civile dia tsy hisy mihitsiny ny fifantohan'ireo zay ometsika ny fahefana hitondra atsika mandritra ny 5 taona ireo hifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana zay zavatra zay Andriamatoa Joël lay vao hita no mahatonga anay hoe andeha anentana voaka malagasy hifidy averiko ihany tena miangavy ny voaka malagasy rehetra aza atao tsinitsinina ny zonao aza atao tsinitsinina lay fangatahany firenena malagasy hoe adiditsy andraikitra ao amin'ny fandehananao mandatsabato fa zava-dehibe zay ary rehefa andatsabato ihany de eritrereto tsara hoe aize lay olona manana n'lay famendrena aiza le olona efa manana n'le traikefa aiza le olona manana n'lay zotrika hoe finiavana te ampiombony za tsy hiresaka amin'ny hoe inona ny programa nasan'Andriamatoa Andry Rajoelina na programa nasan'Andriamatoa Marc Ravalomanana samy misy mahatsara azy sy maharatsy azy daholo ireo na zay aty amin'ny roso amin'ny demokrasia sosialy azy dia manana ny fandarana asana tsy zay no zava-dehibe fa le finiavana de nitondra ny fampandrosoana marina eto amin'ity firenena ity ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fiombonana ao anatin'ny fampandraisana anjara ny tsirairay tsy misy ho zanakikiala hafa zay mantsy ny olana teto de za tsy miteny hoe teboka fahadimy fa eto zany de te hanometoky an'ireo zay misalasala amin'ireo zay mety matahotra amin'ireo zay mety manany amin'ny fisinyny fahatso-panantenana amin'izay fitondrana vaovao eo de ho zahay hoe andeha tsika hifidy Andriamatoa Marc Ravalomanana fa saingy tsy homemem-pona lay safidy zay ny tokony hojeretsika ianareo zay misalasala rehetrarehetra tokony tsy ometsika mamay-pona fa andeha isika hijoro ho ary fanina sy ho ary rika
olombelona no mitondra mety ho solafaka ka raha ohatra tsy misy ny mampatsiaro hoe tsy mijery ny tompontsoa ny vaoaka malagasy a de ho sarotra be zany de zay le ozy a hoe takalony le safidy mijoro zany a ho ary fanina ho ary rika ka tsy homenatra ny iteny a raha ohatra ka misy ny tsy mety kanefa kosa manoana am'ireo asa rehetra zay hita fa mizotra any amin'ny fampandrosoana zay ny tena zava-dehibe satria ny zavatra nanamarika ny fiainana ara-politika n'izao Madagasikara zao hatramboalohany ka mandraka ankehitriny a dia miezaka foana isika ny amin'ny hoe andeha hanohan'olona de rehefa atao zay atongavan'le olona eo amin'ny fitondrana fa mijanona treo ilay fanetana tsisy le fanarahana ny fanarahana sy ny fanatanterana ny vina zay tokony ho tanterana ho an'ny firenena zay mihitsiny tsy misy intsony ilay fanaraha-maso ary ilay ataontsika hoe contre pouvoir marina fa ozy izy tsika voaka malagasy hoe raha tahiny sitrapon'Andriamanitra lany somatsara Andriamatoa Marc Ravalomanana mazava ho azy fa Andriamatoa Andry Rajoelina de ho lasa mpanohatra kanefa efa hitatsika ny fomba fanao na mpanao politika hatramin'izay lay fanoherana de fanoherana za tsy hiteny sanatria mivava hoe botolo kanefa mifanakaikikaiky amin'izay ihany satria fanoherana hitady an'le hoe ahoana no hanonganana an'ilay mpitondra efa ny ainatsika izany ary nandalovana zany aoko tsika tsy homenatra ny teny amin'izany ka ndeha tsika re kiondalany zao ty fifidianana amin'ny fahasivy-ambin'ny folo ny volana desambra zao tsika tsy anovan'izay hoe ho filoha-pirenena ametraka filoha-pirenena vaovao eo fa anova ihany koa tsika le fotom-pisainana le fomba fisainana le fomba fiaina le fomba fanaovana politika sy ny fomba fanaovana politika misotranao Andriamatoa raha vao hita le fanaovana politika mihitsy satria ny very fotoana isika mitady ny vahaolana ara-politika hanika fotoana kely fotsiny sisa no afahantsika mifantoka any amin'ny fampandrosoana de azagaga raha ohatra ka tanatin'ny sivy taona zao ohatrany hoe fivoahana amin'ny krizy foana no ambetondresaka zay mihitsiny de manjary kely ny fotoana hitadiavantsika ny vahaolana na ny roso amin'ny demokrasia sosialy dia hijoro aminatin'izay hoe arofanina sy arorika zay a ary manasa ny rehetra fa tokony hirosoana ny amin'izay fotoana zay a afahantsika zany mitondra ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena afahantsika mifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana amin'izay a tsy hisy intsony lay na de fitondrana entitra aza no hapetraka ataoko mihitsy ny ary hoe fitondrana enjana mba hafahana miroso amin'izay fampandrosoana zay kanefa kosa tsy fitondrana manao didiko fe lehibe zay zany tena zava-dehibe zay de mba misy zany ny fifanajana miverina ny fifanajana eo amin'ny samy malagasy miverina ny fifanajana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoentina ary miverina ny fifanajana eo amin'ny samy mpitondra politika fa tena ilay hoe fitadiavana sy fikatsahana ny vahaolana ara-pandrosoana any Madagasikara no tadiavintsika ao anatin'ny 5 taona manaraka afatra farany ary Andriamatoa filohan'ny antoko RDS milohany amarana antsika ny fandarana filaminana afahantsika mifantoka tanteraka ao anatin'ny fampandrosoana n'izao Madagasikara sy ny malagasy ao aminy miampy ny famaranana n'ilay adila politika zay nipoditra tamin'ny taona 2010 ka misy fiantraikany mandraka ankehitriny no tokony ho tanjontsika vahoaka malagasy ao anatin'izao fifidianana faharoa izao fiodinana faharoa izao zava-dehibe loatra ny fandehanantsika mandeha mifidy aza tsinitsiniavina ny vatonao aza tsinitsiniavina ny zonao satria ny safidinao averiko angambany hoe ny safidin'ny hafa tsy safidinao ny safidinao tsy safidin'ny hafa noho izany raiso ny andraikitra tongavany fidy tanteraho raha ohatra ka ao anatin'ny lisym-pifidianana ny anarana raha ohatra ka na misy olana ary ny kara-pifidianana ny kara-panondro afaka andehanana sy anaovana an'izay adidy amin'ny fifidianana zany tongava zao anefa
jereo a fa ilaina olona matotra sy efa mijoro ho tena ray aman-dreny na amin'ny fietsika na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fanao a zao firenena malagasy zao izahay ato am'roso teo amin'ny démocratie sociale de manetana atsika hoe ianareo zay misalasaly tsy manana an'izay ho safidianina safidio ara-petrao amin'ny Andriamatoamarika Ravalomanana ny safiditsika fa izay a no afahantsika zany a miara-mandroso kanefa kosa tsy omentsika maimai-pony zany safidy zany fa hijoro isika hanao hery arofanina ho aririka mba tsy hahatonga atsika ho diso fanantenana raha sanatria misy ny zavatra tsy mety raha mety tsara daholo moa ny zavatra atao de mazava ho azy miara-mandroso isika rehetra raha sanatria misy ny mety everina fa hoe fiaoram-pefy eo isika mijoro amin'izay fotoana izay mba mifanaja isika eto amin'ity Madagasikara ity ka aoko zay ny adala politika fa rano izany adala politika izany a mahaiza mifidy ka de samy tahin'Andriamanitra isika rehetra de mankasitraka anao Andriamanto Fetson Rakoto Andrendrina ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokana ity dia izay ihany koa no mamarina ny fotoana antsika androany de mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko mandra-pianao tompoko